Mbola faly miarahaba antsika rehetra hatrany manaraka izao fandaharana izao ary mirary ny fiadanan'ny tompo sy ny fahasoavan'Andriamanitra ho anao antsika rehetra izay manaraka ity fandaharana ity. Mialohan'ny andiniantsika ny tenin'Andriamanitra andraisantsika indray fampaherezana amin'izao fotoana izao dia manasa anao mba hiaraka hivavaka isika tompo. Andriamanitra rainay izay ny an-danitra, misaotra anao zahay noho ny fitahinao sy ny fahasoavanao, ka na dia tsy mendrika izay dia mbola afaka miantso ny anaranao ankehitriny. Ary raha andinika ny teninao etondreo zahay dia aoka amela ny elokay ianao, amela ny tsy fahantanterahanay, ary anaisotra ny hevitra mampisaraka anay aminao dia ny fahotanay. Koa irao ny fanahinao masina hanokatra ny fosiny sainay ary ny fisainanay madio mba handray ny hafatra avy aminao. Dia amin'ny anaran'i Jesosy no angatanay mivavaka. Amen. Araka ny efa nodiniantsika hatramin'izay moa ka hatramin'ny androan'io zany dia ny tantara izay nanafahana ny zanak'Israely tany Egipta, ny tantaran'i Mosesy izy nantsoina, izy nandeha ho any Egipta ary izy rehefa tonga teo Egipta ny zavatra niseho nataon'ny Farao mba hahatonga fahakiviana amin'ny vahoaka an'Andriamanitra. Androany indray isika dia hijery lohateny anankiray dia ny halatahaka sy fitaka. Halatahaka sy fitaka ataon'ny Satana. Rehefa maheno ny antson'Andriamanitra isika, rehefa maheno ny afatr'Andriamanitra handray ny famonjena isika, dia mampiasa ny fomba rehetra ny devoly mba tsy hahatanteraka izany famonjena izany. Anisan'ny anankiray no resahantsika tamin'ny omaly ny hoe mamboly olana, mamboly fahoriana, mamboly fanenjehana ny devoly amin'ny olona izay ampiasainy mba hanadinoantsika, mba tsy hahatserovantsika ny antson'Andriamanitra ary indrindra mba hahakivy atsika ka tsy hamaly izany antson'Andriamanitra izany. Tsy mitsahatra amin'izany izy. Ary Andriamanitra koa manao ny fomba rehetra hamonjena atsika dia mampiasa ny fomba hafa koa Satana mba hanakiviana atsika. Ka rehefa nampirisihin'Andriamanitra hatrany Mosesy sy Arona hanatanteraka ny famonjena sy hanesorana ny zanak'Israely ny vahoakany, ny mpanompony avy any Egipta, dia nanao ny fomba rehetra ihany koa Satana ka dia nampiasa fitaka sy halatahaka izy. Andeha hojerentsika ary ny soratra masina hijerevantsika izany fomba fiasa ratsy nataon'ny Satana izany ka azontsika hialana izany rehefa fantatsika izany fomba fiasany izany. Jerentsika ao amin'ny Eksodosy toko 7 ka ny 10. Eksodosy toko 7 ka ny 10. Ary Mosesy sy Arona nakao amin'ny Farao ka nanao araka izay efa nandidin'i Jehova, dia natsipy ny Arona teo anatrehan'ny Farao sy teo anatrehan'ny mpanompony ny teny ka tonga menarana iny. Araka ny voambary eto zany dia nanatanteraka izay nandidin'i Jehova i Mosesy sy Arona mba hahatanteraka ny famonjena. Dia nitanterahana mirahalahy izany asa izany, izany didin'i Jehova izany. Rehefa nanao an'izany izy ireo, nanova ny tena, nanipy ny tena ka lasa menarana ilay tena, dia inona ny zavatra nitranga hozy izy ianao? Ao amin'ny 11, eo amin'ny manaraka eo dia zao no vaky ny teny. Dia nampalanain'ny Farao ny olon-kendry, nampanalain'ny Farao ny olon-kendry sy ny mpananahody ary ireo omby asy teo Egipta dia nanao toy izany tamin'ny fankatoavany. Fa samy nanipy ny teny avy izy ireo ka tonga menarana ireny, nefa ny tehin'ny Arona ny telina ny tehin'ireo. Rehefa nanao niraka nampanaovin'Andriamanitra Mosesy sy Arona
dia mba niantso ny ombiasy sy ireo mpanao ody tao Egipta koa Farao mba nanatanteraka nakatahaka izany fomba fiasa izany, ary dia nanova ny tehin'izy ireo koa ho tonga menarana. Hitantsika amin'izany fa makatahaka Satana mba handresen-dahatra any Farao, handresen-dahatra ny vahoakan'Israely, fa tsy ny mpanompon'Andriamanitra ihany no mahay fahagagana, fa izy ireo ihany koa dia manana fahefana ao amin'izany ka hanadinoana ny irak'Andriamanitra. Fa na izany aza, tamin'ity tantara ity dia naseho n'Andriamanitra fa natelin'ny Mosesy sy Arona nin'izy ireo. Izany hoe na samy nahavita fahagagana aza dia mahery mandrakariva Andriamanitra. Izay ny zavatra niseho voalohany. Nampiasa an'ireo tehina ireo izy ka dia nanao izany fankatahaka izany. Tsy vitan'izany satria rehefa resy lahatra Farao fa manana hery mitovy amin'iny Arona sy Mosesy izy ireo dia tsy ilaina ny mankatoa an'izany Jehova izany. Ao amin'ny 19 nampitomboin'Andriamanitra ny fahaiza-manao sy ny fahefany. Mandeha vakitsika Matthieu Exodosy 7:20. Exodosy 7:20. Ary nataon'ny Mosesy sy Arona izany arak'izay nandidiny Jehova, dia nanaingan'ny tehiny izy ka nameliny rano taonely teo mason'ny Farao sy teo mason'ny mpanompony, dia tonga rà ny rano rehetra taonely, koa maty ny hazan'ny rano izay taonely. Inona ny zavatra niseho? Nampiasain'Andriamanitra indray ilay tehin'i Mosesy, izay lasa tehin'Andriamanitra ankehitriny, dia nikapohana ny rano taonely ary lasa rà izany. Inona no nasetry ny reto fahavalon'Andriamanitra ireto? Ny toe-javatra. Ao amin'ny 2:20. Ary ny ombiasy teo Egipta dia mba nanao toy izany koa tamin'ny ankatoavany, ka dia nihamafy ny fon'ny Farao ka tsy nihaino azy mirahalahy izy araka izay efa nolazain'i Jehova. Natsoina indray ny ombiasy. Dia inona ny zavatra nitranga? Rehefa natsoina ny ombiasy dia nanao fahagagana koa izy mba nivadika inona koa ny rano? Nivadika ho rà. Zavatra mahagaga nefa dia tokony tsy izay ny nataon'ireto ombiasy reto, fa tokony nanadio an'le rà ho rano izy. Fa ilay nataon'i Jehova ihany no nalainy tahaka. Izay vao maika nahavoa sy nampitombo ny fahorian'izy ireo. Ary dia ohatran'izay hatrany nanova ny menarana Mosesy, dia mba nanova koa ny ombiasy. Namadika ny rano ho rà Mosesy, dia namadika an'izany koa ny ombiasy. Ary tsy nijanona hatreo, fantohy. Fahagagana fahatelo. Ao amin'ny Exodosy 9:9. Exodosy 9:9 no jerentsika. 9:2. Ary nahinjitry Arona tambonin'ny rano tany Egipta ny tanany, dia niakatra ny sahona ka nandrakotra ny tany Egipta. Loza fahatelo zany dia nalefan'ny Mosesy ny tanany natsotrany ary ny sahona rehetra dia niakatra namonjy any Egipta. Inona ny tokony ataon'ny Egiptianina? Manala ny sahona mankany anaty rano. Fa tonga indray ilay ombiasy ao amin'ny 9:7. Ary ny ombiasy mba nanao toy izany koa tamin'ny fankatoavany, ka nampiakatra ny sahona ho eny amin'ny tany Egipta. Vao maika koa inona nataony? Vao maika koa nakatahaka. Ary izay zany no fomba fiasa halatahaka sy fitaka
rehefa misy olona mitory ny filazantsara marina avy amin'Andriamanitra dia mampiasa olona koa Satana mba hanao fahagagana hanoherana ny filazantsara tena marina avy amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fahagagana ihany, mba tonga ny olona tsy ho resy lahatra intsony. Ary eto Farao, hatramin'ny Farao aza dia tsy resy lahatra ny amin'ny tenin'ny Mosesy sy Arona intsony satria mahita ilay fahagagana. Ao amin'ny andininy 17, niova ny toe-javatra. Niova ny toe-javatra ao amin'ny andininy 17. Vakitsika ao amin'ny andininy 17 ka hatramin'ny 15. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, dia nanao toy izany koa izy. Izany hoe amin'ny andininy 12 zany no milaza ny toe-javatra ataon'ny Mosesy sy Arona. Andeha jerentsika ary aloha zany, mialohan'ny hamakiantsika ny andininy 17. Dia hoy Jehovah tamin'ny Mosesy, lazao amin'ny Arona hoe hainjiro ny tenao, ka kapohy ny vovotany dia ho tonga moka eran'ny tany Egipta rehetra izany. Andininy 17. Dia nanao toy izany izy, ka naintsitry Arona ny tanany, mitana ny teny ka nokapohiny ny vovotany, dia nisy moka teny amin'ny olona sy teny amin'ny biby fiompy, fa tonga moka avokoa ny vovotany rehetra eran'ny tany Egipta rehetra. Andininy 14. Ary mba nanao toy izany koa ny omby asy tamin'ny fankatoavany mba hahatonga moka, kanjo tsy nahay izy. Ary ny moka dia teny amin'ny olona sy teny amin'ny biby fiompy. Fiavana malala. Na dia mampiasa fahagagana, mampiasa fitaka, mampiasa halatahaka azy Satana, amin'ny fotoana farany dia ho hitantsika fa tsy manan-kery izany fomba Satana izany. Ary tsy ahita fahombiazana izy. Mbola ataony aza ny hampidina afo avy any an-danitra ary hanao fahagagana lehibe amin'izany izy. Dia hanao ny fomba rehetra hahatonga antsika tsy hino ny olona izay irahan'Andriamanitra. Ao amin'ny Apokalipsy 17, ny andininy 17, dia toe-javatra mitovitovy amin'izany no seho amin'ny andro farany. Ary dia handatsaka afo avy any an-danitra azy Satana, akatahaka fa ary aneo fa izy dia manana hery ary izy dia mba Andriamanitra ihany koa. Apokalipsy 17, ny andininy 17. Ary manao famantarana lehibe izy ka dia hampidina afo avy any an-danitra ho amin'ny tany eo mason'ny olona aza. Hanao zava-mahagaga. Tsy mba porofo manamarina fa avy amin'Andriamanitra ny fahagagana rehetra. Izay tantaran'ny renesitsika izay zany, dia milaza fa ny devoly na ireo mpanompon'Andriamanitra sandoka dia makatahaka ny mpanompon'Andriamanitra tena izy, ary mampiasa fahagagana alaitahaka, ary raha ny fahitana azy dia tena marina ary tena mahompy izany, kanefa tsy avy amin'Andriamanitra. Ary izany mahatonga ny olona ho voafitaka sy ho voataona ka hanaraka Andriamanitra tsy izy tahaka ny Farao. Fiavana malala, ilaitsika ny matoky ny tenin'Andriamanitra. Na dia misy aza ny fahagagana, aoka tsy haompana ary apetraka na hiantehitra amin'ny fahagagana hita maso ny finoana ao an'Andriamanitra, fa aoka hatoky ny teniny isika. Zao no voambaran'ny Petera. Petera 1:2, ny andininy 5:20. Petera 1:2, ny andininy 5:20. Fa ny tenin'ny Tompo maharitra mandrakizay, ary izany no tenin'ny filazantsara izay toriana taminareo. Ny tenin'ny Tompo maharitra mandrakizay. Na misy aza fahagagana, rehefa tsy mifanaraka amin'ny tenin'ny Tompo, dia tsy avy amin'ny Tompo izany. Ary amaranantsika azy amin'ity androany ity, dia tiako ny ampahery anao fa ilaitsika mandrakariva ny mitoky amin'ny tenin'Andriamanitra, fa tsy miankina amin'izay hitany maso na izay mety ho fahagagana ampiasainy fahavalon'Andriamanitra, tahaka ny nataony
tamin'ny androny Farao mba hahatonga ny olona tsiny dia ataony koa zany ankehitriny ary amafisiny aza fa amin'ny andro farany dia hanao mihoatra noho izany izy mba hahatanteraka ny famitahana sy ny alatahaka lehibe mba tsy hahavovonjy atsika olombelona. Zao no afatra omen'ny apôstôly Jaona ao amin'ny Apokalipsy 1 Apokalipsy 1 ka ny 9 ary manao antso amintsika izy mba hitoko mandrakariva amin'ny tenin'Andriamanitra fa tsy hiankina amin'ny fahagagana izay mety ataon'ny fahavalon'Andriamanitra. Ao amin'ny Apokalipsy 1 ka ny 9 sambatra izay mamaky sy miaino ny tenin'ity faminaniana ity ka mitandrina izay voasoratra ao anatiny fa atombotra ny andro. Ry havana, atombotra ny farany zavatra rehetra. Ilayntsika ny mamaky, ny mitandrina, ny matoky ny tenin'Andriamanitra fa atombotra ny andro. Aza opana, aza ankinina amin'ny fahagagana na ny toe-javatra na ny alatahaka izay ataon'ny Satana na ny fahavalon'Andriamanitra ny finoanao fa aoreno amin'ny finoana ny tenin'Andriamanitra izay maharitra mandrakizay. Tompone hitahy anao ka mba tsy ho voafitaka ny fahagagana izay ataon'ny fahavalon'Andriamanitra fa mba ilay fahagagana izay tena hoentin'ny mpanompon'Andriamanitra no hitaonanao ho any amin'ny fiainana mandrakizay ary ny tenin'Andriamanitra dia hanan-kery eo amin'ny fiainantsika. Ho amin'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra atsika rehetra ny fiadanana. Amen. Andriamanitra rainay izay any an-danitra, misaotra anao zahay tamin'ity anio ity nahafahanay indray nahafantatra ny paikady, ny fomba fiasa ataon'ny fahavalo mba hitomana anay tsy anaiky ny teninao, hitomana anay tsy hino intsony ny fisianao sy ny teninao. Ankehitriny dia meohery zay ampitomboy ny finoanay mba hanananay fitokisana mandrakariva ny teninao satria ny teninao dia maharitra mandrakizay ary tsy ala amin'izany ny vahoakanao sy izay hovonjena rehetra. Raha eo ampaherezo zahay mba tsy ala amin'ny teninao, hamaky, hiaino, hitandrina izay voalaza an'izany teny izany satria atombotra ny farany. Manao rery ihany ny voninahitra, manay rehetra ny fiadanana sy ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo. Amen.